Miarabantsika mpanao gazety rehetra tonga namaly ny antso. Nanao an'izao antso izao conférence de presse nataoko mba hitondrana fanazavana bebe kokoa momba ny raharaha tany Toliara izany. Izaho sy teny Rendrena Soniaiko solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany, lany tao Toliara voalohany, fa ny telo moa no nahalany ahy ho solombavam-bahoaka ary voalohany foana aho lany tamin'ny fomba ara-demokratika tsisy halabato. Nahalany ahy zany. Ray izay, faharoa manaraka an'izany dia didiny lalàna izahay solombavam-bahoaka hanao tatitra amin'ny vahoaka. Raha ny règlement intérieur zany, hanao amin'ny tatitra amin'ny vahoaka zay nifidy anay. Fa ny lalam-panorenana kosa dia mandidy anay hanao tatitra amin'ny vahoaka. Zay no zavatra nanery ahy nanao an'iny fangatahana. Raha tsy tokony natao akory satria ny lalam-panorenana fa nandidy. Fa tonga ny teny fotsiny hoe handeha hanao tatitra. Raraka ny lalàna. Fa mba tsy hisiany olana dia nanao an'io fangatahana io aho ary ty tompoko ny fangatahana nataoko tamin'ny préfet tao Toliara nanao fangatahana tamo. Betsaka ny olona nanome tsiny fa maninona na 9 andro zao mihitsy satria tamin'ny 31 mars no nangataka nandefa n'io taratasy io. Dia betsaka ny olona niteny fa maninona ela loatra fa maninona tsy tonga dia natao. Ny antony tompoko dia zao hoe mba nanome fotoana aho mba hahafahantsika satria nafanafana ihany raha tao Toliara, mba hahafahanareo mpitandro filaminana sy ny tompony andraikitra rehetra mandamina ny tany. Sy nahazo valiny aho ny azoma 6 teo zany nahazo valiny aho tamin'ny 6 aprila tamin'ny préfet fandavana. Donc zany nolaviny andriamatoa préfet zany ny fangatahako na dia nalefako taloha. Inona zavatra tiako tenenina? Zavatra tiako tenenina dia zao ankoatran'izay aloha ho tantarako ihany, nisy fanambarana taty aoriana amin'izay. Fanambarana nataony namana rahalahy solombavam-bahoaka maromaro miaraka amin'ny fitondrana ny teny hoe nisy famoriam-bahoaka tsy nazahoana, inona moa anaran'ity, tsy nazahoana alalana zany. Dia nisy koa fanambarana nataony président fampitsahivana angambany, nataony président ny antemeram-pirenena fa didina zany izahay solombavam-bahoaka hanao tatitra, didiny lalàna ary ny teny izy amin'ny toerana izay nahalany azy. Ka eto tsy za rery ihany tonga tany fa nisy koa ireo solombavam-bahoaka namana nanotsina tonga tany ary araka ny lalàna zany ary hitantsika tsara fa misy manao samboady na misy koa misy zavatra ataony événement atao. Betsaka ireo solombavam-bahoaka tsy lany tamin'ny toerana raha manatsika an'izany. Noho izany zany fomba fataon'ny solombavam-bahoaka rehetra. Ka ireo solombavam-bahoaka avy ao amin'ny fanoherana tompoko dia tonga tany hanotsina ahy koa. Ary tamin'ireny fisakanana izay natao ireny dia fifananam-bara zany andeha hanotsona ny solombavam-bahoaka namana sy tena Rendrena Soniaiko izahay. Zay zany ny zava-nisy. Rehefa tamin'iny maraina tamin'ny 9 aprily iny dia mivory izahay hoe inona no tokony atao satria voasakana izahay. Zahay tao anatin'ny fivoriana dia nisy miaramila avy amin'ny miaramila, zandary, polisy
nanapaka tanteraka ny lalana teo amiko tsy namelanay ny voaka intsony. Ina moa nitenenako an'izany? Nitenenako an'izany zany nanomboky teo hatramin'ny alina tsy afaka ny voaka, tsy afaka nanao ninina intsony izahay. Ray zay. Manaraky nio nisy ray aman-dreny tao. Reo ray aman-dreny reo no niraisiko namangy ahy tao hoe inona tokony atao satria adidinao no manao tatitra. De reo ray aman-dreny reo koa ny antsoinan'ny préfet hoe eo no aminao reto ray aman-dreny reto. De nandeha tany amin'ny préfet koa ray aman-dreny reo. Tena ohatran'ny filoham-pirenena mihitsy hoe katikaty ngeza be aloha, katikaty ao afara, gendarme sy miaramila, roapolo any angamba nitondra an'zareo tany. De rehefa nivery moa de nanda tanteraka préfet. Satria nisy fangatahako koa avy alao zaho rery no anao tatitra tsisy ninina. Tsisy na sonneau satria niteny préfet zay sonneau mandeha eo tonga de ho saziana zay tompon'ny sonneau. Estrady ampiasainao saziana zay tompon'ny estrady ampiasain'ny citenao. Ny tompon'ny tany zay nanome fe privé nangatahako fa tsy nangataka ny fanjakana fa fantatro hoe mety tsy home. Hoe ho saziana daholo. De avy alao zarery ihany no anao tatitra eo dia miaraka amin'ny mpanao gazety de manaraka ny vahoaka ny Tuiliara zany. De avant les 6 zany no atao koa ny fianonan'ny vahoaka. Ka eto de miteny amintsika vahoaka malagasy rehetra. Zaho sy teny Randrianasolo miaiko. Tsy mahasiteny ahy no namoriko ny vahoaka ny Tuiliara fa mahasolombava mba hoaka any siteny Randrianasolo miaiko. Fefa nivory intelo izahay. Dikan'izay zany tsy maintsy manao tatitra amin'ny vahoaka aho satria hivory koa izahay de tsy maintsy miheno ny vahoaka ny Tuiliara koa ny tenako. Zay ny antony nahatonga nangataka ny fangatahana iny. Fa sady tsy vitany hoe tsy nomena aho ny hanao an'io tatitra tsy navela ny lavina ny fangatahako fa mbola nio didiny miaramila tsy navela ny voaka mihitsy sy teny Randrianasolo miaiko. Teo zany no nahatonga ny vahoaka am'izay nanapa-kevitra. Vahoaka ny Tuiliara zay nivorivory am'izay hoe andaotsika andeha haka an'le député. Mbola tsisy angamba ny tantara hoe mitady hoe alaivany député nay anao kabary aminay. De tsy nanaiky an'izay moa de teo no nahatonga le fifandonana nisy tamin'ny force sy ireo vahoaka ireo vokatsiny nisy naratsa. Hitantsika tsara iny Ramatoa nalaza be teny iny iny le sarina vahoaka vaky tanteraka ny lohany. Zay nahatonga azy nanao an'ireny fihetsiky reny satria zairina mihitsy ny lohany navoakatsika tamin'ny navoakako tamin'ny pazy tao iny zavatra iny. Ka izay fifandonana zay de vokatsy fitadiavany ireo vahoaka reo nizony ieno ny ieno ahy hanao an'le tatitra indrindrandrindra ieno an'zareo am'le zavatra mahakarary an'zareo hoentina tia amin'ny fivorianay am'le 6. De niteny moa izy hoe aorian'le satria misy ny antony nandavana koa hoe misy fivoriany économie bleue jeune africaine be de be ho tonga ty Madagasikara. De misy koa fivoriany Océan Indien ty fahatongavany filoham-pirenena maromaro anisan'izany filoham-pirenena frantsay. De tsy manino aleo ary tsy atao le tatitra fa kosa rehefa vity reo de tsy mety handefa fangatahana indray ny tenako satria aloha fa nanao fivoriana intelo izay zay mbola nanao tatitra. De mba ahafahako manao an'le tatitra de mba anjaran'ny ireo inona moa ty anjaran'ny ny miaramila moa no miaro ny fananana miaro ny vahoaka sy ny fananana. De za koa mino fa tsisy olana eo. Profon'izany iny Ramatoa iny ihany izy mpivarotra tsy nandeha tan'izany fihetsiketsehana zany fa nandeha nitsabo tena tany izy miverina teo ndray tsisy verina zavatra fananana. Ka izay no zavatra tiako tenenio hoe ny tatitra tsy maintsy hatao ary ny fianonana vahoaka koa tsy maintsy hatao
de aloaloha raha ny fangatahany préfet ty de hipetraka zay zavatra fa manoloana ny zany rehetra izany dia nisy moa fanambarana nataon'ireo rahalako tao amin'ny bazinay député pro fanjakana nanameloka ny fivoriana za tompoko tsy mivory aoka zay azava aloha za tsy nivory za ny bloqué ny miaramila tao de nyteny koa ny filohan'ny antemeram-pirenena tsisy mahadiso ah satria le teny filohan'ny antemeram-pirenena le teny nataony hoe didiny ianao anao tatitra za tompoko nangataka anao tatitra ary mbola angataka ndray anao tatitra donc zany tsy tokony fa ina le olana ny tompona andraikitra tany zany ro nanakasakana aniny fanaovako tatitra iny zay fanatanterahako lalam-pandorena ka ny fisiny bureau permanent sy ny président ny antemeram-pirenena de natao hanampy ny solombavambahoaka rehetra mba hanatanteraka ny asany izay takiny lalam-panorena donc taminay taloha zany rehefa misy tatitra ohatran'ireny na misy famitsaran'ny samboady de zahay mihitsy ary no manome indamity an'le député zahay mihitsy no manome iza namana andeha de manome frais koa no namana assemblée mihitsy mipay an'izany resaka hoe solidarité hoentin'ireo député ary zavatra misy zany zay zany ny antony hoe mba handefa taratasy koa ny tenako any amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena mba hanampy anay mba hahafahanay mahavita ny asa na izay ataonay amin'ny vahoaka zay takiny lalam-panorena tahaka an'izay koa ny lehiben'ny gouvernementa no chefny administration eto amin'ny fanatantarany lalàna de angataka fionana aminy koa premier ministre hoe mba hamoramora hampirinja tsara ny fananaovanay fanatantaranay ny lalàna satria andraikitra zany zavatra zany ka mangataka izahay zay sakasakana atao mba hanarina an'izany tsy hanameloka zay sakana atao any fotony satria fanatanterahana ny asanay le izy zay takiny inona moa anarany zay takiny lalam-panorenana zavatra tiako tenenina kosa de zao ny fanoherana moa nangingina sa ampanginina zahay rehefa mangataka hoe mba omeonareo zahay ohatra iny le nitenenako hitsiko le teny hoe raisiray na niteneniko iny tsy raisiray miaraka amin'ny force fa raisiray miaraka amin'ny vahoaka no ny fitondrana hoe ny teny zareo zahay tsy mahavory vahoaka fa ry zareo mahavory vahoaka de tsy maninona andao ary hoe anao raisiray tsika omena anareo 13 mai mamory vahoaka nareo de raha pitsoniny koa omena anay koa 13 mai de mamory vahoaka zahay zay ny raisiray teneniko iny tsy zahay no mangingina fa ezana potehina io fa tsy voapotika jerevy tsara fa tonga tany ane reo solombavama ina koa moa olona elu ane reo raha misy fanoherana ara-dalàna araka ny lalàna am'izao fotoana zao dia ny député lany ao firesaky reo no nametraka taratasy reo no ara-dalàna eto Madagasikara raha ny fanokerana ny tenena zay re mba misy zany hoe ny lalany atao hoe nydingana ataony ny fanoherana ve zany am'izao de voa normalet mangataka fahazondalana de tsomena de aveo de ohatr'izay foana ve zany le tsy any le resaka fantatray fa manana problème ara-tsosiala be isika am'izao fotoana zao raha tsy hiteny fotsiny ny rano raha tsy hiteny fotsiny ao ny délestage raha tsy hiteny ao ny lavanilina potika raha tsy hiteny ao lalana potika raha tsy hiteny ao era Madagasikara lafo problème be ne zany rehetra zany raha tsy hiteny fotsiny ao hoe raha any avaratsy any resaka nosy betsaka le problème eto Madagasikara iza re tompoko nitondra an'ireo feon'ny vahoaka reo fefa nisy ve solombavambahoaka avy amin'ny fitondrana miteny mitondra an'izany teny zany fefa nisy intsony zahay no antsoitsoin'ireo vahoaka reo
zahay no antsoitsoin'ireo vahoaka ka izay indrindra lasa misy tsy fanarahan-dalàna le izy ao anatin'izay zavatra zay zay ne le raha nisy nandroany nisan'le général retraité de tsy maintsy nomena pression ve hein raha jerenao tsara conviction nitenena nao hoe te hikikikao misy zavatra tiano tenena mafy ao mba hipetraka le crédit hoe tanindrazana sy ny lalàna te hikikika ao izy de mitovy amin'ny conviction nandroany hoe mialatsiny amin'ny filoham-pirenena mialatsiny amin'ny prime ministre mialatsina de mangataka aminao raha za arorotina mba ny teny nataoko taloha de ohatran'izany fa ny valiny de nareo vahoaka malagasy ihany no miteny hoe ahoana ny fahatsapahantsika azy misy teny zay hoe ny zandary ny teny hoe ny lalàna hein rehefa antaninao am'izay zandary hoe tia ny lalàna ohatra tsy le lalàna ny terenay fa baiko ny azonay tanao tsy mitovy ane re tompoko ny baiko sy ny lalàna ka fa miala ao anatin'izay zavatra zay hoe ny lalàna sy ny tandraza ary azadinona fa symbole be io ny fahaleovatena fa ta 1960 no nijoroany nazahoantsika fahaleovatena de nijoroany ireo miaramila sy zandary reo tena symbole be io zavatra io tsy azo négligena zany zavatra zany fa aoka re tompoko tsy zahay mpanao politika no ametraka pression na any amin'ny fitsarana io naiza naiza fa raha mijoro ianareo tsy afaka manao ninina ane zahay mpanao politika fa zahay mpanao politika ne mampigadra olo pression no apetrakinay fa le manoratra eo tsy maintsy olona amin'ny fitsarana fa inona ny atahorana de tsotra matahotra ho affectena matahotra hoe tsorona amin'ny plasy matahotra hanovana an'izao fa raha mijoro ray taona reo affectena izy zay olona ho tendrenao tsy mandray ray taona tonga saina zahay mpanao politika hoe tena mijoro reto olona reto tsy afaka hanovana an'izany tonga saina zahay tahaka an'izay koa ny zandary rehefa mijoro zareo hiaro ny vahoaka sy ny fananana tonga saina ihany zahay ary zahay ane matahotra zandary tsotsohaitsika zay fa le olana tonga lasa manipulé omena pression le na ny administration na any amin'ny force na any amin'ny fitsarana de lasa simba le fiarahamonitsika de tsy mipetraka hoe firenena tandalàna isika eto a Madagasikara ka izay no itenenako io hoe fitiavatanjazany io ny vahoaka raha vahoaka madinika hitatsika mitolona mihitsy mitady an'le zony ka isika nomena toerana koa tokony mbo hijorotsika tsy izahay mpanao politika no ametraka pression de arahana eny fa mijoroana reo miady tokony ataon'ny fitsarana reny zavatra teneniko reny mba ho tandalàna fanjakana tandalàna Madagasikara ny ady ataon'ny fitsarana mba tsy atao parallèle fa tsy hitanao na le asina ane any amin'ny Bianco any amin'ny Paka any amin'izao reny zavatra tokony hofoanana daholo zany tokony ady ataon'ny fitsarana zany mila verina amin'zareo le fahefana ka raha mipetsaka iny de tahaka any amin'ny firenena hafa hoe tena tsy azo etikevitra ny mpitsarany tena mijoro amin'le raha ka eto za tsy miteny hoe ny mpitsara rehetra fa za miteny hoe zay tratra ny pression misy hitanao décision tena hafahafa ohatran'ireny fa natahaka an'izay koa ny zandary fa za tsy mino za tsy teny rendreno sady tsy mino raha fijereko an'iny rangahy iny hoe izy ny teny hoe te hikikikao misy dikany ane zany tena misy dikany lehibe zany fa teo moa ny alatsiny izy teo un général kosa tsy miteniteny foana zany samasa miteny un général rehefa miteny izy tena miteny mihitsy zay mahagena indrindra fa général retraité izy fa eo moa le ary izany hoe tsy niteny ratsy ny filoham-pirenena tsy niteny ratsy ny prime ministre fa nananatra ny zandry
zandry no nanarina tsika eny amin'ny terrain izy izy sady handoto ny imaziny gendarme zany fiarovany zany maray aman-dreny azy fa mivavaka manofoko zany mba ho tonga ho hiverina amin'ny fanjakana tandalana antsika ndraika de ilamina atsika ny ambany lanitra rehetra ka ho antsoina hoe nosy sambatra Madagasikara.